fahe lehibe nifitantana vovo nziti zanakau miomana miambena biakaiky ny tompontsika fifoazam-panahy lehibe iarahanao amin'ny pastora Ratovarosoa Davida Olivier ny alahady 5 jolay hatramin'ny zoma 10 jolay isan'andro amin'ny 9:00 miomana miambena biakaiky ny tompontsika. Dia faly miarabantsika rehetra ry ava-malala tratrin'izao fotoana ny fanomezantsika izao. Ity herinandro ity moa dia natokana mba hanaovantsika fifoazana manokana satria miaina ao anatin'ny vanim-potoana farany isika izao ary tsy hoe fanombohan'ny farany akory fa teny efa ty amin'ny famaraparanana ny andro farany mihitsy raha izao zavatra misy atsika izao. Noho izany ilayntsika mihitsy ny mifoa, ilayntsika ny tsy ho varimbariana intsony fa tena manomana isika, anomana ny hoavintsika, anomana ny fiainana mandrakizay. Ka mandritra ny herinandro ity tsika dia manana lohahevitra lehibe anankiray izay hodiniantsika dia araka ny hitantsika ho antsika izay manaraka eo amin'ny fahitalavitra zany ny amin'ny hoe miomana, miambena, mbiakaiky ny tompontsika. Tena zava-dehibe loatra izany izay fianarantsika sy ny fahalalantsika hoe aiza ho aizitsika, inona ny ataontsika eto amin'ity fiomanana amin'ny fiverenan'i Jesosy ity. Koa dia arabaiko amin'ny fomba manokana ianao manomboka miara-manomboka amiko amin'ity andro voalohany ity.
ka anio ary dia efa lohateny voalohany sahady lohateny ray sahady no diny atsika dia ny hoe matoky an' Jesosy mpisorona be antsika. Izara roa moa izy ity zany hoe androany sy raha pito zany no hanarahantsika izay lohateny izay matoky an' Jesosy mpisorona be antsika. Andaontsika hiaraka hivavaka alohan'ny handiniantsika an'izany hivavaka isika. Andriamanitra ray malalo, misaotra anao zahay satria omenao izao fotoana izao azahoanay mianatra ny teninao, ary ny teninao moa no fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana, ka raha hianatra izany izahay dia aoka mpaharotsaka ao fanahy masina hitarika anay eo ampandiniana izany teninao izany, ary ahatonga anay ho tafahomana tanteraka amin'ny fiverenanao eny amin'ny raha olanitra izany. Dia tahio ary ny tsirairay avy izay manaraka izao fiarah-mianatra ny soratra masina izao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Matoky an' Jesosy mpisorona be tsika. Jesosy dia fantatsika loatra fa niakatra any an-danitra izy. Any Jesosy Kristy nitoetra eo kavanan'Andriamanitra. Leo kavanan'Andriamanitra dia tsy hoe mipetraka fotsiny Jesosy, fa misy antony lehibe ny ataon'i Jesosy any an-danitra. Fomba fiteny ihany zany hoe eo kavanan'Andriamanitra, fa misy zavatra ataon'i Jesosy Kristy any an-danitra any. Ka inona ary no zavatra tokony ho fantaritsika amin'izay hoe Jesosy mpisorona be tsika izay? Ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe tokony isaina ny zavatra any ambony itsika, ka io zavatra any ambony izay ataon'i Jesosy io zany no tokony ho saintsika. Ao amin'ny Apokalipsy toko 7:12, Apokalipsy toko 7:14 dia misy izao teny izao: ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan-lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho torina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra, ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana, ary miakofa eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Misy afatra lehibe ambara ao anatin'izany, afatry ny anjely voalohany zany, ary ny afatry ny anjely telo moa tena tokony ho fantatsika tsara amin'izao andro farany izao. Ka eto amin'ity afatry ny anjely voalohany eto amin'ity Apokalipsy toko 7:12 ity dia manambara ny amin'ny hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Efa betsaka ny tenin'Andriamanitra rentsika teto, tsy matahotra an'Andriamanitra tsony ny olona amin'izao fotoana izao, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra tsony ny olona amin'izao fotoana izao. Ary izany no tokony hataitra antsika vao omalintsika nandre an'ilay toroteny izay nentin'ny ray aman-dreny pastera teto ny ao amin'ny Timoto hoe any aparana any ny olona ho tia tena, ho tia vola, tsy manaja izay masina, manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Izany rehetrarehetra izany no voalaza tao pieboebo, krina, tiady. Ary anisan'izany hoe tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ka eto ny afatra dia mametraka hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Ary izay no tokony hataitra antsika amin'izao fotoana izao, satria isika io dia miaina ao anatiny atao hoe fitsarana, izay atao any an-danitra amin'izao fotoana izao. Ary izay no hibanjina antsika an' Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra. Manahoana moa ny fanavotana na ny famonjen'Andriamanitra ireo zanak'Israely fahiny raha tonga izany fotoana atao hoe fanavotana na fitsarana izany? Andaontsika hijery ao amin'ny Levitikosy toko 2:12. Ao amin'ny Levitikosy toko 2:12 dia manoritsoritra ny amin'ny fizotrany ny fanavotan'Andriamanitra ny vahoakany izay miantehitra eo aminy, vahoaka izay manaiky azy, vahoaka izay manome voninahitra azy. Amin'io vanim-potoana io Andriamanitra no mamafa ny fahotana manontolo. Andro fanavotana ny antsoina an'izany ao amin'ny Levitikosy toko 2:12. Ary ray andro
no anatanterahana an'io fotoana io amin'ny volana 7. Ka amin'ny fotoana io ny olona dia mandeha ny tena, amin'ny fotoana io ny olona dia mivavaka amin'Andriamanitra mandritra ny fanompoam-pivavahana izay ataony mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra, izay hidirana indray mandeha isan-taona. Rehefa voafafa ny fahotana, voafafa ny eloka izay nataony zanak'Israely, dia izay rehetra voavela ny elony sy voafafa ny fahotany dia manana tombonandro vaovao indray izy, ka manana taona anankiray azahoany miara-mandeha amin'Andriamanitra, azahoany mivelona. Ary izay ny mahafotoan-dehibe ny aorianan'io andro fanavotana io, firavoravona amin'Andriamanitra. Izany no ny ainany zanak'Israely. Ary eto dia tiako manamafy fa ireo zanak'Israely ireo dia havaozina indray mandeha isan-taona ny androm-pahavelomana. Efa nieritreritra an'izany ve ianao? Fa teo amin'ny zanak'Israely havaozina indray mandeha isan-taona ny androm-pahavelomana. Izany hoe rehefa tsy neken'Andriamanitra izy zany, teo amin'ity andro fanavotana ity tsy voafafa ny fahotana nataony, dia fongorana tsy ho anisan'ny zanak'Israely intsony izy. Fongorana tsy ho anisan'ny zanak'Israely. Dia vita ny momba azy. Fa ireo izay voavela ny elony ary voafafa ny fahotana, amin'ny fotoana io dia omen'Andriamanitra herintaona indray. Dia rehefa tonga indray mierina lay andro fanavotana, dia eo indray izy no mangataka famelana, mangataka amin'Andriamanitra mba hamafa ny fahotana. Izay no mahatonga ny hoe tena manokana herinandro mihitsy amin'ny fotoana io mba handinihan-tena, eritreretana ny amin'Andriamanitra, ny amin'ny zavatra natao. Ka amin'izao fotoana izao ry hava-malala dia miaina amin'izany vanim-potoana izany koa isika. Satria voalaza amin'ny Hébreu 7:1-12, Hébreu 7:1-12 manao hoe fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Io fidiran'i Jesosy ao amin'ny tabernakelyn'Andriamanitra io, ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, dia efa nanomezan'Andriamanitra faminaniana tamin'ny alalan'i Daniel mpaminany. Daniel moa dia 900 taona teo eo talohan'i Jesosy Kristy, dia nampanoratra an'izao an Daniel Andriamanitra ao amin'ny Daniel 9:17-17. Dia nanireny masina anankiray niteny aho, ary nisy masina ray koa nanao tamin'ilay niteny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana, mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Ary hoy izy tamiko, 340 andro. Ary no niavaka izany dia amin'izay vao diovina ny fitoerana masina. Io andro fanavotana io dia antsonina ihany koa hoe fanadiovana ny fitoerana masina. Ka eto zany amin'ny faminaniana menan'i Daniel dia hoe rehefa tapitra ny 340 andro dia diovina ny fitoerana masina. Ao amin'ny Baiboly dia efa ninarantsika teto nanaovana dinidinika teto amin'ny radio Oasis ny any hoe misy tandindona ao anatin'ny Baiboly ao tamin'ny famaranana ny conférence izay natao teto, dia nandinidinitsika hoe mila mitandrina rehefa mamaky ny Baiboly hoe tantara ve io sa faminaniana ve io sa fanoharana ve io. Ka eto dia faminaniana noho izany. Ny faminaniana dia raha 340 andro zany dia andro ara-paminaniana ihany koa le izy. Dia ny Baiboly ihany nefa manazava an'izay andro ara-paminaniana izay ao amin'ny Ezekela 4:4-5. Ezekela 4:4-5 dia mazava ny teny ao hoe ny indray andro dia nataoko solon'ny herintaona ho anao. Izany hoe raha miresaka 340 andro zany dia midika hoe 340 taona. Efa nianarantsika tao anatin'ny fianarana lesona sekoly sabata ihany koa izany. Dia efa hitantsika fa ny fanombohana ny 340 andro io na ny 340 taona dia nanomboka tamin'ny 700 talohan'i Kristy. Araka ny hitantsika eto amin'ny tableau 700 no nanombohana an'izany. Teo no hoe narenina indray ny tanànan'i Jerosalema
teo ary takiserisesy nanome lalàna na didy na voaka ny milaza fa aorona indray io tanàna ny Jerosalema io. Dia voalaza ao amin'ny bokin'ny Daniel fa rehefa manomboka io dia manomboka ny 340 andro satria natokana ho an'ny Jiosy ny 70 taona na 700 taona raha baky teny tamin'izany. Ka raha ataontsika zany ny kajy dia miafara eo amin'ny 450 taty aorianan'i Jesosy Kristy lay 340 taona. Dia voalaza fa rehefa tapitra ny 340 taona dia diovina ny fitoerana masina. Ry hava-malala, saino ny zavatra any ambony ny soratra masina. Ny tokony hampifantoka ny fiainantsika sy ny saintsika zany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia Jesosy ao amin'ny masina indrindra. Ary rehefa ao amin'io masina indrindra io Jesosy dia midika izay fa madiva ho tonga ny famonjenantsika. Ary ny ataon'i Jesosy eo dia manao fanavotana ho ahy, manao fanavotana ho anao. Ny tokony hampitebiteby antsika zany dia tsy ny hoe ahoana no ho fiainako amin'izao confinement zao, aiza no ahitako vola, aiza ahoana ny asa, ahoana n'izao zavatra maro samihafa izao. Tsy izay zany zao no tena tokony hahatonga antsika heritreritra sy hampifantoka ny fo sy ny saintsika fa tokony hoe manahoana ny fiainako eo anatrehan'ny lanitra. Satria ireo zavatra hitantsika mitranga amin'izao fotoana izao io dia efa famantarana milaza fa miakaiky ny tompontsika. Noho izany tokony heritreritra ny amin'ny ho avy mandrakizay isika izany. Ka Kristy dia ao amin'ny efitra masina indrindra amin'izao fotoana izao. Inona ny ataony ao? Voalaza ao amin'ny Hébreu 7:7-20. Hébreu 7:7-20 manao hoe fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ampisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona, ary tahaka nanendrena ny olona ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fandrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Hébreu 7 mankateo amin'ny 5:20 hatraty amin'ny 7:20 izany teny izay nivakitsika izany. Midika zany fa niditra ao amin'ny efitra masina indrindra Kristy, mijoro eo anatrehan'Andriamanitra mba hanavotra anao. Isika rehetrarehetra io dia tsy misy olombelona tanteraka isika, fa mila ny fanavotan' Jesosy Kristy io. Tsy vita teo amin'ny hazo fijaliana irery ny famonjena, fa mbola mitohy ny asa-pamonjena ataon'i Jesosy Kristy any an-danitra amin'izao fotoana izao. Miady ho asy miady ho anao Jesosy Kristy. Tiany isika mba ho voafafa tanteraka ny fahotantsika. Teo amin'ny hazo fijaliana dia voavela ny helotsika, fa ao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra kosa dia azo atao ny mamafa ny fahotantsika. Ary zany no tokony hampifantoka ny fo sy ny saintsika amin'izao fotoana izao. Mieritreritra an' Jesosy ao amin'io efitra masina indrindra io. Tsy sininona azo sika tao hoe hanao zavatra ampiavaka isika mba hahatonga ny Andriamanitra hanaiky antsika. Tsy ary hava-malala. Ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy rery ihany ao amin'io efitra masina indrindra io, satria izy rery no miditra ao. Fa raha manaiky an'izany isika dia miditra ampinoana miaraka aminy ao amin'io efitra masina indrindra io. Ka raha miatrika ny fitsaran'Andriamanitra ny anarantsika dia Jesosy no avotra ho antsika. Tamin'ny 4:720 no nanomboka niditra tao Jesosy Kristy, satria teo no ny farana ny 340 taona. Zany hoe amin'izao vanim-potoana zao zany tsika dia efa 770 taona zany zao no ao amin'io efitra masina indrindra io Jesosy. Izany no hitenenana hoe androm-pahasoavana izao iandro iainantsika izao. Satria teo amin'ny zanak'Israely dia ray andro ihany io araka ny teniniko teo am-piandohana teo. Iray andro ihany lay andro fanavotana. Maraina ny mpisorona miditra ao, dia arakaraka ny faharetan'ny fanavotana atao ao sy ny asa fisoronana no aharetany ao. Fa ny azo antoka dia iray andro ihany, ka rehefa mivoaka avy ao izy izay tsy voafafa ny fahotana.
dia tsy anisan'ny zanak'Israely intsony fa fongorana izy fa zay voafafa kosa ny fahotana dia mbola omen'Andriamanitra heri-taona vaovao indray izy mba hiaina miaraka amin'Andriamanitra. Ary averiko eto hoe ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ny fanavotana azy, avaozina isan-taona ny fahavelomany, avaozina isan-taona. Sika zany zao efa 770 taona no natao amin'ny masina indrindra an' Jesosy. Zany mahatonga ilay voambolana tenentsika hoe androm-pahasoavana, velona amin'ny androm-pahasoavana isika. Satria raha tokony misy tokony ray andro Jesosy dia niverina mivoaka avy ao, ary hitantsika teo amin'ny Hébreux 7 teo fa rehefa vitany dia ho avy eny amin'ny raha olanitra izy. Ka isika raha mahita fa efa ho avy eny amin'ny raha olanitra Jesosy Kristy satria efa miseho daholo ireo famantarana maro samihafa, dia aoka tsy ho adinotsika fa madiva hifarana ihany koa zay. Lay asa fa fisoronana na lay asa fanavotana zay ataon' Jesosy Kristy ao amin'ny masina indrindra. Ka zao ary nivaky ny teny eo amin'ny Petera 2:7-7. Petera 2:7-7. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasana arak'izay ataon'ny sasany ho fahaelana, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga ny fibebahana izy rehetra. Petera 2:7-7. Ry hava malala, indraindray tsika dia miteny hoe avia Jesosy tompo, aingana Jesosy tompo, fa ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe efa voafafa ve ny fahotanao? Efa voafafa ve? Satria na ho avy Kristy, raha tsy voafafa ny fahotanao dia tsy voavonjy, ary zany no tokony hahatonga antsika hifantoka ao amin'i Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Maharo-po amintsika Andriamanitra, maharo-po amiko, maharo-po aminao, tsy tia nisy overina dia iray azy. Ka engany mba tsy izao confinement zao ny hahatonga anao hiala amin'ny tompo, fa aoka izao confinement zao vao may hahatonga anao hieritreritra fa Jesosy dia mifona ho anao ao amin'ny masina indrindra any an-danitra. Tsisy zavatra tsara azon'Andriamanitra aminjena antsika afa-tsy ny hoe finoantsika an' Jesosy Kristy, dia manaiky an' Jesosy mba ho mpanalalana antsika ao amin'io masina indrindra io. Rehefa Jesosy no manalalana antsika, Jesosy no manavitra antsika, dia tsy maintsy manaiky Andriamanitra. Tsy misy fitenena hoe mety hanaiky Andriamanitra, fa tsy maintsy manaiky Andriamanitra rehefa Jesosy no manelanelana antsika, rehefa Jesosy no manao ny fanavotana ho antsika. Ko aoka ry ianao hibanjina an'io Jesosy Kristy any an-danitra io. Zao no voalaza ao amin'ny Hery Mifanandrina pety 7:7. Hery Mifanandrina pety 7:7. Rehefa sokafana eo amin'ny fitsarana ireo boky dia mandalo eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainan'izay rehetra nino an' Jesosy. Ny fiainan'izay rehetra nino an' Jesosy. Zany hoe raha tsy mino an' Jesosy ianao dia tsy mandalo eo ny anaranao efa koty ny very ianao zany. Fa raha nino an' Jesosy ianao dia mandalo eo ny anarana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra io. Dia io ihany toy ny amin'ny Hery Mifanandrina 7:7 io. Atomboka ilay mpisolo vavantsika amin'izay velona voalohany teto an-tany ny fanehony momba ireo taranaka amin'ny fandimby tsirairay ka faranany amin'ny velona kehitriny, aroso ny anarana tsirairay ary fakafakaina lalina ny aminy, misy anarana ekena, misy lavina. Rehefa misy manana fahotana tafajanona ao amin'ny boky firaketana, tsy nibebahana sy tsy nahazahoana famelan-keloka dia kosehina tsy ho eo amin'ny boky fitadidian'Andriamanitra, kosehina tsy ho ao amin'ny boky fiainana ny anarana, ary vonoina tsy ho ao amin'ny boky fitadidian'Andriamanitra ny tafitra momba ny asa tsara nataony. Fa ho an'izay rehetra mibebaka marina ny amin'ny fahotany ka mitaky ny rano Kristy ho fanavotana azy amin'ny alalan'ny finoana, dia asiana soratra hoe voavela mifanitsy amin'ny anarana eo amin'ny boky lanitra. Faniriko ho asy ho anao zany rehefa malala, mba hisoratra eo akaiky ny anarantsika hoe voavela ny fahotana. Zava-dehibe zany ny fibebahana amin'izao fotoana izao. Andaotsika hibebaka impiry moa isika ny manota, tsisy olona afaka hiteny tsy nanota mihitsy. Ka eto zany dia natao an'ny vahoaka an'Andriamanitra irery ihany ny fanavotana. Rehefa vahoaka an'Andriamanitra ianao dia avotana araka ny namakitsika azy teo. Ary zany raha teo namasifisina ao amin'ny Petera 2:7-7. Petera 2:7-7 manao hoe
fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ary raha miatomboka amintsika izany dia nahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Ry hava-malala, ekeo ny filazantsara an'Andriamanitra, aoka tsika ho hanana ny finoana ary rehefa aroso eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny anarantsika dia Jesosy no hanao fanavotana ho antsika. Izy no hanelanelana antsika. Ao amin'ny herin'ny fanarina pejy 7:7 dia voalaza teo hoe rehefa sokafanao amin'ny fitsarana ireo boky dia mandalo eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainan'izay rehetra nino an' Jesosy. Engane mba ho anisan'izany ny anaranao handalo eo anatrehan'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay dia hiteny Jesosy hoe ahy io olona io nino ahy izy, nanaiky ny fanavotana izay nataoko izy, nanaiky ny famonjena izay nataoko izy. Ao amin'ny herin'ny fanandrina ihany pejy 5:5 dia izao ny voalaza hoe mahavelona eritreritra ireo toe-javatra mifandray amin'ny fifarana ny asa fanavotana, goavana indrindra ny zavatra voarakitra izany. Amin'izao fotoana izao dia atao ao amin'ny fitoerana masina any ambony ny fitsarana. Efa taona maro izao no nirosoa io asa io, vetivety ary tsy misy mahafantatra ny mahavetivety izany dia iroso ny fitsarana ny velona. Herin'ny fanandrina pejy 5:5. Ry hava-malala, ao anatiny indrindra isika izao. Noho izany aoka hatoky an Jesosy. Inona ary no tokony ataontsika? Move mampatahotra izany, move tokony ampiororo atsika izany hoe handalo fitsarana ny anarantsika. Tsy ry hava-malala, reto ny teny fikasan'Andriamanitra omena atsika, amarana atsika izao fotoana izao. Voalohany, Romanina 9:1. Romanina 9:1. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry hava-malala, engane ianao mba ho ao amin'ny Jesosy, aza miala amin'ny Jesosy, aza mety hisitaka ao amin'ny Kristy, fa aoka ianao mba ho ao amin'ny Jesosy. Fa izany ihany no antoka azahoanao fanafahana, fanavotana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Jesosy. Tombotsoa lehibe izany. Ao amin'ny Romanina 9:7 ihany. Romanina 9:7. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny maramarina azy. Satana dia miapanga, ny mpiara-mivavaka dia miapanga, mpiara-monina dia mety miapanga. Fa rehefa ao amin'ny Jesosy ianao dia olom-boafidin'Andriamanitra ianao. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Mba ho amarin'Andriamanitra ny izaho, ho amarin'Andriamanitra ny ianao. 5:3 amin'ny Romanina 9:7 ihany. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoety eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Izany no saintsika izany, mifona ho antsika Jesosy Kristy ao amin'ny masina indrindra. Isaia 5:5-7. Isaia 5:5-7. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo amin'izy, eny ho amin'Andriamantsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Ry hava-malala, mety betsaka ny zavatra tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika, satria olombelona isika, manota isika, na mivavaka isika, dia endrotsika fa mbola manota ihany. Fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia fonona hamela ny helotsika raha miverina eo aminy isika. Voalaza eto hoe hamindra fo, mba hamindra fo aminao any Andriamanitra, hamela heloka, mba hamela heloka aminao any Andriamanitra. Ary isika rehetra dia samy handray izany famoram-po sy famelan-keloka izany. Ka rehefa avy Jesosy Kristy dia atoky isika fa anisan'ny olona izay tsena azy eny amin'ny raha olanitra. Maharo-po tamintsika izy, ary tsy teny izy ho veritsika na dia iray, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana. Koa raha misaina ny Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra isika ankehitriny, dia aza tonoana fa izay rehetra ao aminy dia mahazo famelan-keloka. Tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Jesosy. Ary raha misy miapanga Jesosy Kristy, Andriamanitra manamarina, ary Jesosy Kristy no mamela heloka.
Andriamanitra nehita ianao ka mba ho anisan'ny olona izay hamarinan'Andriamanitra ianao satria mino an' Jesosy Kristy ary manaiky hitoetra eo amin'i Jesosy. Andao sika hiaraka hivavaka ka ao anatin'ny vavaka izay ataoko dia azonao atao ny mivavaka manokana ho anao mba hihevitra n'izany asan' Jesosy ao masina indrindra izany satria miaina ao anatin'izany isika ankehitriny. Hivavaka isika. Andriamanitra ray malalo, misaotranao zahay satria menao izany teninao izany indray. Misaotra indrindra satria Jesosy dia ao amin'ny masina indrindra ankehitriny mifona ho anay, tia mafa ny fahotanay ary miangavy anay mba hibebaka sy haiko eloka. Andriamanitra, betsaka ny fahotanay, betsaka ny fahadisoanay, matetika izahay no mania, matetika izahay no tsy manao ny marina, matetika izahay no manao ny tsy mety eo anaty ainao. Fantatrao zany Andriamanitra, satria tsy misy miafina aminao na dia kely aza ny fiainanay. Ankehitriny anefa dia eo amin'ny masina indrindra Kristy, manao ny fanelanelànana. Ingane mba ho voavela eloko izay tsirairay avy, satria hifonanay aminao ny fahotanay. Ary indro izahay mibebaka eo anatrehanao, raiso ny fipipahanay Tompo, ary ekeo izahay mba ho olom-bo fitinao. Koa raha avy Kristy eny amin'ny raha lanitra, hamarana ny asa-pamonjena ka hanome ny lova ho an'ny olony masina, dia ingane izahay tsirairay avy mba ho anisany izany. Dia ho voninahitra ny anaranao zany Tompo, amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany vavaka izany. Amen. Dia toy izay indray ny fotoanantsika androany ary, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany. Hitantsika fa Jesosy dia miady sy mivavaka ho antsika mba ho voavonjitsika ao amin'io fanelanelàna nataon'io. Mbola ho tohizantsika io loha hevitra io raha mpitso, fa androany aloha dia hifarana hatreo izay fotoanantsika izay ka dia mametraka ny mandram-piona vetivety amintsika rehetra indray. Veloma tompoko. Miomana, miambena, miakaiky ny tompontsika. Fifoazam-panahy lehibe iarahanao amin'ny pastora Ratovarosoa Davida Olivier ny alahady 5 Jolay hatramin'ny zoma 10 Jolay isan'andro amin'ny 9 arivo. Miomana, miambena, miakaiky ny tompontsika.